Izay ny amin'iny fa dia ilaina ny fiarah-miasa eo amin'ny mpiantsehatra samihafa amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana izay ianjadian'ireo sehatra maro eto Madagasikara. Isany amin'izany ohatra ny anivon'ny valanjavaboary eny izay miseho amin'ny endriny samihafa. Ny fanampanazavana mifanandrefy amin'izay no ezahana hoentina amintsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Anisan'ireo toerana itrangan'ny tsy fandriampahalemana ny eny amin'ny alanjavaboary sy ny toerana manodidina izany. Ny alakamisy lasa teo dia nisy ny fanafiana nahazo ny mpiasan'ny valanjavaboary tao Bemaraha. Raha tsika mahafantatra angamba aloha fa hoe any Bemaraha dia lalana sarotra be dia eo anivon'izany dia manjaka ihany koa zany izay tsy fandriampahalemana izay nomaly dia nisy andian-jolahy zany izay nanafika ary nitifitra tsy akianga-amba ny mpiasan'ny Madagascar National Parks ka voatifitra sy naratra mafy tamin'izany ny caissier zany ny fiainan'ilay valanjavaboary io ary voaroba moa zany izay voa maty tamin'ny andro iny sy fitaovana vitsivitsy. Zava-dehibe dia miain'olombelona ka natao izay hanavotana azy dia rehefa tamin'olon-dava izy moa ary soron'Andriamanitra fa dia avitra somatsara ny ainy efa mahiratra tsara izy amin'izao ary efa mahazo fitsaboana izay sahaza azy any amin'ny hopitaly Morondava. Alina ihany izy dia efa nariva tany. Tsy vita irery ny ady atao amin'izany tsy fandriampahalemana izany. Maro ny valanjavaboary izay rahanay misy fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpitandro filaminana ary indrindra miaraka amin'ireo lehiponina manodidina izay tena manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa zany mitily mba hisorohana ny fisian'ireny zavatra ireny. Fa ny aty amin'ny lalam-pirenena indray moa zany dia fiaraha-miasa tsy maintsy mikady fiaraha-miasa miaraka amin'ireo ministera hafa zany izay misahana ny lafiny ara-tsektorialy izay mifandraika amin'izay. Ohatra zany zao ny amin'ny lalana moa dia ny travaux publics, ny amin'ny fiarovana moa zany dia ny any amin'ny resaka fiarovam-pirenena. Nanamafizana ihany koa ny ministry ny tontolo iainana ny Evoary sy ny ala. Efa nisy ezaka nataon'ny mpitapakatiana mba hamerenana indray ny fandriampahalemana amin'ny toerana rehetra misy izany saingy tsy maintsy misy ihany ny azavana izany kely fa dia mbola tsy maintsy tohizany ezaka natao io ary amafisana bebe izany. Anisan'ireo fepetra efa ampiarana eny anivon'ny valanjavaboary vitsivitsy ny fampiasana ny système de paiement électronique ahafahana manefa ny saran'ny fidirana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao ialana amin'ny fikirakirana ny vola sy ny fitondran'ireo mpizahatany vola betsaka.